Ary Malala Cyril, mpanao gazety sy ny radio Don Bosco. Fantaniana roa ngamba no apetrako amin'ity ality Andriamatoa Filoha. Fantaniana voalohany hoe natenainy maro hoe alohan'ny fifidianana no natanterahana le conférence au sommet izay nangatanao hatramin'izay, izay hoelany elany ny ray aman-dreny FFKM. Niova nefa ary nivoatra ny toedrarà amin'izao fotoana izao satria raha ny fanambarana nataon'ny FFKM farany teo dia ohatrany hoe fa manaiky ry zareo ny rosoana amin'ny fifidianana ary nambarana hoe azo atao miandalana ny fampihavanana. Fantaniana petraka hoe ahoana zany mety ho avy ny io le conférence au sommet nangatanao io. Izay fantaniana voalohany. Fantaniana faharoa maro ny antony na tonga ny olana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao nambaranao teo isan'ny ngeza be amin'izay ny resaka fifidianana, voka-pifidianana. Ankoatr'izay isan'ny mbola miteraka ny savorivory eto amin'ny firenena ny tsy fahafantarany ny vahoaka malagasy ny tena tantaram-pirenena amin'ny ankapobeny. Ny ainga tamin'ny 727 zany hatramin'ny 7 mbola be dia be ny zavatra manjavozavo ao anatiny. Raha tiana nametraka ny fampihavana-pirenena dia tokony hotadiavina ny zava-nisy marina teto amin'ity firenentsika ity. Mba hisiny le antsoina hoe grand pardon mba ahafahana mifamela ankitsipo mba manarenana ny firenena. Maromaro ny grand dossier araka izany izay tsy fantatra marina ny hafarany hatramin'izao. Fantaniako hoe mikasika ny raharaha 10 aogositra 2016 ina ny azonao ambara Andriamatoa Filoha. Misaotra tompoko. Voalohany aloha ny ray aman-dreny amin'ny FFKM tsy mbola nilaza mihitsy hoe hanondro daty na hitsipaka daty mpifidianana. Tsy mbola ary nilaza an'izany izy, andainga izay milaza fa nilaza an'izany izy. Ary tsy andraiky an'izany. Izy nilaza fotsiny hoe anareo fampihavanana tsy andraikitra fa adidinay, adidy masina. Ka raha ohatra ka fitiava-ty tsy azo atao forcé avao izay avy an'ny Juliard ka tsy mety hiavana ny olona aoka ronono ataony. Fa izy tsy milaza mihitsy hoe isakan'ny fifidianana anaovanay an'io sa anafaingana ny fifidianana. Hoy hoe andao hialanenine, andao tsika iresaka e. Dia tafavoaka sika. Za manome toky anareo fa tafavoaka sika. Raha ohatra ka ny hevitro no arahana. Mamofy tamandry ianao amin'ny 10 aogositra. Mialatsiny ahako fa mbola velona ry zareo nitarika nahatonga ny 10 aogositra. Za ve mba hitanareo na indray mandeha azy. Ianao mbola zaza mbola tsy teraka tamin'izany fotoana zany. Mbola nahita andratsiraka ve nareo nandefa grenade teny amin'ny 13 mai tamin'io fotoana io. Na iray azy. Tsy nisy zany tompoko. Afoeziko ny teny Ramatoa Réaly famaliana azy satria efa navaly ny tantara iny. Fa ilaza fotsiny aho hoe talohan'ny 10 aogositra nivoriko tany avoloa io zareo 20 parti politika tarika aniry velona. Anankiray ihany tonga tao dia nilaza hoe tsy terrain neutre tika hiala zahay, tsy hotoroniko ny anarany. Fa izy rehetra tao. Tao ry Topolandriamanjato, tao ry Marson Evariste, tao ry Manandafy Rakotonirina sy ny sisa. Za rehetra fanatrika aminy. Tsy tiako misehoseho azazo dadany miaraka amin'ny collaborateur za rehetra. Ina ny tadiavinareo? Efa 4,5% de croissance positive en termes réels par rapport au PIB tsika zao. Ambition politique ve anapotehanareo an'ity firenena ity fa inona marina ny tadiavinareo? Dia ozy Germain tsy tadidiko na Manandafy tadidiko. Niaraka sika nandany ny boky mena. Ianao nefa nivily lalana miaraka amin'ny FMI sy Banque mondiale. Donc tokony miova koa, rehefa miova ny économie, miova ny politique. C'est un argument spécieux, pour ne pas dire une argutie, mais j'accepte. Vous savez, ka ny adarany eny tsy miova hevitra e.
Ary ny tombontsoa am-pirenena nipetrahako eto fa tsy ny tombontsoako. Je suis là pour servir et non pas pour me servir. La preuve, j'ai même pas de maison aujourd'hui, à 76 ans, bientôt 77. Efa ny lamina. Ino ny tadiavinareo? Raha vao ny anteny miram-pirenena. Ok, d'accord roi. Raha vao ny gouvernement, d'accord roi. Premier ministre de consensus, miara-manendry sika, d'accord roi. Inona koa? What else? Mbola misy? Zay ihany. Sika miara-manendry, premier ministre de consensus io, avec les pleins pouvoirs. D'accord. Ndahana tompoko mitondra an'izany fanapahan-kevitra zany ianareo any amin'ny 13 mai. Eo ane mahatonga milaza hoe mila radio sy télévision e. Za moa tsy mba naka olona ohatran'ny basy vava angamba izy iny fa lasa korazana ho izy na izoko le hoe tao ambanin'ny latabatra raha tsy mandrava amina micro tsy ny enregistreko izy fa mety enregistré tao ihany le izy tamin'ny miaramila. Ento any amin'ny 13 mai zany fanapahan-kevitra zany fianao ndre matoa manandafy mitongava raha pitsy maraina seul à seul face à face. Ianao andre matoa pasteur de Andriamandato tongava raha pitsy hariva face à face. À 4 heures de l'après-midi tsy tonga. Atsoko pasteur Andriamandato. Fa ahoana ianao tsy tonga? Ka manandafy tsy tonga ozy ko. Ary ahoana renao tsy tonga? Que ianao ozy tu es là dans ta tour d'ivoire, tu es à l'abri. Zahay miasika ny vahoaka mety voatorabato eto zahay ka dia tsy sahanay ny teneny io. Mialatsiny fa zany ny zavatra marina raha ohatra ka tianareo fantatra. Efa nisy zany premier ministre de consensus Ngara Zanamasy Giwili. Dieu et son âme. Nanana plein pouvoir. Amin'ny fomba ahoana ary nilazana fa hoe raha tsiraka meloka namon'olona tamin'ny 10 août nefa ny olona nanana plein pouvoir no tompona andraikitra. Tsy za ny tompona andraikitra tompo tamin'izany. Za tompona andraikitra tao iavoloha. J'ai dit ça à la radio amin'ny talkie-walkie tamin'ny C9 sy ny TRPP 8. Je prends le commandement pour que personne ne fasse de l'excès de zèle dia mitiftifitra na manao foana. Zao ny baiko. Raha tonga eto mivavahady à 500 mètres ny olona mikasa amono anay satria zany ny information azoko tamin'ny Sivy Al avy any amin'ny Germain Rakoton'Irainy, Dieu et son âme. Mialany ny basy sy ny revolver sy ny Kalaknikov, monsieur le président, tsy baiboly fotsiny io ha ko nahoana sy teneninao amin'ny cousin-nao Razanamasy zany. Efa fantany izy miantso ny Giwili Razanamasy olety za tsy manao ela olona na ny première classe koa na ny cuisinier koa tsy ataoko ela fa ny olona niara-nianatra tamiko ohatran'ny Razanamasy pasteur Andriamandato reny no ataoko je tutoie. Qu'est-ce que ça veut dire? T'en fais pas. J'ai les titres tompony Tananarivo. Misy barrage eo alohan'ny tunnel, io ambany tunnel, dia eo amin'ny Saint-Michel, troisième barrage tsisy mandingana an'io. Veo. Zany ny zavatra nitranga. Tsy natifitra na bala iray aza za ratsiraka. Tsy nampitifitra na kartosy iray aza avy any avoloha. Les ordres radio donnés par le président lui-même ont été enregistrés. Écoutez. Ordre à l'hélicoptère. La voiture noire, c'est celle du Premier ministre du contre-gouvernement, Albert Zafi. Il sera blessé légèrement. Ordre aux troupes à terre. Tirez dans les jambes s'il le faut à nous. D'accord. Bien reçu, tirez dans les jambes pour que quelques types soient blessés. Il est à nous.